Oetsy amin'ny kianjany 13 Mey kosa isika ao anatiny ity vaovao manaraka ity. Mitaky ny ametrahana ny tena fanovana marina eto anivon'ny firenena ny HFI na ny etsiky ny fanovana ifotony nandritra ny etsika notontosain'izy ireo tetsy amin'ny kianjany 13 Mey ny maraina teo. Tsy nahafapony zava-misy eto anivon'ny firenena raha ny fanambaran'izy ireo hatrany. Ny andinindin'izay. Malorany toedrara misy eto anivon'ny firenena dia mitaky ny ametrahana ny tena fanovana marina ny HFI nandritra ny etsika izay notontosain'izy ireo tetsy amin'ny kianja 13 Mey androany. Tsy mahafapony zava-misy eto amin'ny firenena satria tsy nisy tanteraka ireo tena fanovana notakiny ireo député 17 ary manaprofo izany ireo etsika sindikaly maro eto anivon'ny firenena raha nambaran'izy ireo. Tsy mbola tokony ho tanterahana ny fafito ny volana novambra ho avy izao ihany koa ny fifidianana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Izahay aloha dia mahatsapa fa tsy zavatra mandeha eto amin'ny firenena ny antony dia ity. Hatramin'izao mbola mitohy ny fitakiana maro be ataon'ireo syndikalista rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Ary hatramin'izao ihany koa dia tsy mahita vahaolana ny fanjakana mivoana amin'ity Kristy. Laza ny rehetrarehetra fa ny fifidianana ihany ny vahaolana. Izahay tsy mahatoky an'izany hoe vahaolana ny fifidianana. Ina moa ny olana misy eto amin'ny firenena? Raha ohatra ka lazaina fa fifidianana no vahaolana. Ny olana eto amin'ny firenena dia kolikoly tsy fahaiza mitantana, ny bois de rose sy ny tsy fahalaminana, vaomaly, fakomaly dia efa misy nay kidina pila, fandriampahalemana tsy misy. Ka fifidiana ve vahaolana amin'izany? Fahaizana mitantana sy fampisehoana hoe izahay dia fanjakana marina, izahay dia fanjakana mahefa ary mavita manala fahasairanana ny fiainam-bahoaka. Ka mba havahan'izany ve ny fifidianana atao amin'ny 7 novambra? Tsy totosa tamin'ny tokony ho izy ny fanombohana ny etsika androany satria mbola tsy fantatra mazava raha toka azo alalana avy amin'ny prefet na tsy raha ny fanambarany ireo mpitantana ny etsika laza nefa izy ireo fa ho tanterahana araka ny tokony ho izy ny etsika manomboka raha ampitso.